pour vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Enitsy enina tapitrisa hatramin'ny 12 tapitrisa ariary ny tabokaraha maraisin'ny solombavamboaka eny Tsimbazaza. Iray volana ny sokafan'ny fivoriana ara-potoana faharoa nefa tsy mbola nisy ny fahatongavana 100,000 solombavamboaka, misy 120 Tsy mbola voafaritra ny lahara-pahamiaina ho an'ilay rafitra FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Tsy voafaritra ihany koa ny fotoana natanteran'izay fampihavanana amin'ny isany malagasy na voafetra ho 5 taona aza ny fepitaona iasan'ny mpikambana ao anatin'ny CFM. Teboka maro amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taonina 2024 no miteraka ayay ho an'ny mpanao politika izay nanontaniana. Isan'izany ny tsy fahatokisan'izy ireo ny fahaleovantenan'ny CENI sy ny mahakasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Miandanja hatrany ny sandany ariary mihoatra ny euro raha ny tarehimarika hita ao amin'ny site web ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Tsy misy ny fanazavana hatreto entin'ny tompona andraikitra mahakasika io fiainan-danja ny ariary io. Crise politika ny Zimbabwe nametra-pialana ny filoha Robert Mugabe 70 taona nipetrahana teo amin'ny fitondrana. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia eritaona mialohan'ny tokony hiatrehan'ny fifidianana filohan'ny Repoblika mbola tsy hita mazava ny lalàna ifehizan'ny fifidianana izany atao amin'ny mpitondra kilalao ny fikarakarana ny fifidianana izay tokony andraisan'ny rehetra anjara fanadiny Andra Arson. Hatramin'ny andro anio, eritaona katroka mialohan'ny tokony hanaovana fifidianana filoham-pirenena araky ny lalàm-panorenan'ny Repoblika faefatra, tsy mbola misy ny lalàna ifehizan'ny fifidianana filoham-pirenena izany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao izao fitavozavizan'ny mpitondra izao. Fomba fiasa maneho ny tsy fahazotoan'ny mpitondra roa samy fifidianana ve safa niavana handilika ny hafa. Voaporofo ihany koa tamin'ity andro ity, nandritry ny tafafoy ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny Praiminitra Mahafaly sy Nandrasana tetsy Anosy, nivazivazy ataony amin'ny fanondrona ny daty maro nanaovany fifidianana io. Zao ngeny zavatra mampalahelo ana amintsika mianakavy. Tsika mangataka daty mpifidianana efa ao anaty lalam-panorenana ny daty mpifidianana. Vakio tsara ny lalam-panorenana fa ao le daty mpifidianana. Fa manina notaninareo ny daty mpifidianana. Vakio ny article 47 fa hitanareo vina ny daty mpifidianana. Efa ao anatiny fa manina notanina. Eny vazivazy zay. Fa ny tiako tenenina ny zavatra rehetra misy fotoanany daholo. Milaza trany, isaky mandray fitenenana tato ato ny Praiministra fa manao ny mangarahara ny gouvernement sy ilay olombelona misy 10 mandrafitra ilay komite interministériel amin'ny fandrafetana ireo rejatenyn-dalàna hanaovana ilay lalàna ifehy ny fifidianana. Inona ny takiany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao? Fanomanana ny fifidianana mba isiany mangarahara mba hoekeny rehetra ny voka-pifidianana zay tonga. Zay no ataon'ny gouvernement amin'izao. Inona ny takiany mpanao politika sy ny fiarahamonimpirenena amin'izao fotoana izao? Ataovy ny ampangarahara ny fanamboarana reny dida mandalàna mahakasika ny fifidianana. Zay no zavatra natao hatramin'izay. Angamba laza miara-mahita tsika fa tato ambany ity karitaonina ity zany dia nisy ny adi hevitra mafana
zay niarahndreo teknisianna comité interministériel niaraka tamindreo mpanao politika ary tsy nifampitsitsiana mihitsy ny fitenenana atao tsy naninona zany zay le isavorovoron kilatona vita zay sosikevitra niainga amindreo mpanao politika niainga amindreo fiarahamony-pirenena sy ny olotsotra zay anjaran'ny gouvernementa kosa mandrafitra mba ho lasa lalàna manan-kery ekeny rehetra ireny sosikevitra be dia bea niainga na avy amin'ny mpanao politika na avy amin'ny olotsotra na avy amin'ny fiarahamony-pirenena reny raha tsy aivana efa 3 volana izao no notakin'ireo mpanao politika sy ireo fiarahamony-pirenena nakana hevitra tao amin'ilay commission consultative ny votoatin'ilay asan'ny comité interministériel nefa hatramin'izao dia mbola io afeniny ny fahefanam-panantanteraka io ihany izany rehefa nanambarina nanatrika amin'ny fahikevitra natolotra ilay comité interministériel tamin'izany fotoana izany fa tsy araky ny nantenaina sy tokony ho izy no natolotra. Nisy commission zany efa namoaka rapport efa hitanareo any amin'ny site web ny seny ihany momba ny fanovana rehetra tokony ampidirina ao anatin'ny lalam-pandrenana tsy ny lalam-pandrenana fa ny lalàna mikasika ny fifidianana sy ny lalàna hafa isan-karazany satria misy 5 na 9 lalàna tsy maintsy ho raisina tsy maintsy ho votena amin'ity taona ity raha ohatra ka tiantsika ilamina ny fifidianana amin'ny herintaona ka ny réaction voalohany aloha zany dia somary efa diso fanantenanana satria tsy misy précision zany ilay tableau synthétique nomenantsika teo tsy heverin'ny mpitondra fa aorin'ny fandanian'ireo lalàna ifeny fifidianana amin'ny taona 2024 ireo dia mbola tsy maintsy atao ny didy fampiaran'ireo lalàn'ireo izay tsy maintsy andaniana fotoana ihany koa izany faniliana ny hafa ihany koa izao filalaovan'ny mpitondra sy anaovan'ny vazivazy amin'ny fifidianana amin'ny taona avy izao satria hatramin'izao dia mbola tsy fantatra ireo izay mahazo milatsaka ho kandida sy izay mety tsy mahazo mirotsaka ohatra eo ihany koa ny vola na ny caution tokony arotsaka ireo izay maniry kandida satria ireo lalàna ifeny fifidianana ireo no ametra izany rehetra izany antony mampiteraka IA ireo antoko politika manirina anjarinjara amin'ny fifidianana izay tena endriky ny demokrasia na ireo firaisamon'olom-pirenena mitaizany olom-pirenena ho amin'izany fametrana ny demokrasia marina izany. Teboka maro amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2024 no miteraka ho an'ireo mpanao politika izay nanontaniana isan'izany tsy fahatokisan'izy ireo ny fahaleovan-tenan'ny CENI sy mahakasika ny lalàna ny feny fifidianana ny fanadiny miantarandriana Kofe manara-panjaitra izay no fijery mpanao politika Mektoba Omar El Kami ny CENI io anatrehan'ny fahefanam-panatanteraka katsikajy politika no mbana amin'ny fifidianana ny taona 2024 raha ny nambaran'ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mijerena ankoatra ny eo amin'ny lafiny arabola ahitana tsy fahaleovantenan'ny CENI ihany koa ny fomba fikarakarany fifidianana hatramin'izao zany ny zavatra hitako fosiny dia misy karazana ping-pong mila sina amin'ny fitenenana zany entre amin'ny pouvoir exécutif sy ny CENI. Ny CENI dia mametraka ny andraikitra manontolo any amin'ny présidence kanefa ny présidence ny exécutif plutôt ny exécutif mandray ny andraikitra entre guillemets nahoana moa ny CENI sy farafarasiny izy miproposé date fa mialokaloka zany miala siny fitenenana mialokaloka izy ambadika ny hoe inona ny arosiny ny exécutif rehefa manolotra date zany exécutif dina ataon'ny CENI kofe magnara-panjaitra zay zany dikan'izay zany amiko dia misy zavatra sy mazava ao zany Etsekilany no ny fetra ny fahefanana ny voamera misahana ny fifidianana fanomezany toky avy amin'ny gouvernemanta hanajana lalàna velona sy ny adevitra mikasika ny lalàna feny fifidianana iny anivony anteny mera ronontota no andrasan'ny CENI. Ny andrasana zany amin'izao fotoana izao dia ny ady hevitra ary zahay dia mbola manantena fa mbola isy ny ady hevitra eny anivony ny anteny mera mba ahafahana tena mahazo didy amandalana manaja zavatra telo. Voalohany dia manaja ny soatoavana malagasy, faharoa manaja ny fenitra iraisam-pirenena ary ny fahatelo zava-dehibe indrindra dia manaja ny hevitry ny be sy ny maro ny momba ny daty mpifidianana ny tena zavatra andrasan'ny be sy ny maro ange dia ny fanomeza toky avy amin'ny fitondram-panjakana fa tsy ampihemotra ny fifidianana izy tsy analava ny fepito-piasana ny filoha-pirenena ary anaja ny voalazany lalam-pandrenana.
raha tsy aivina manamafy ny praiminisitra omaly ny tokony hamelan'ny mpanao politika sy ny firaisamoam-pirenena azy ireo anao ny asany manoloana izay lalàna feny fifidianana izay fa tsy hitsabaka amin'ny asany. Mipetraka nefa ny ayay ho an'ireto farany raha toa ka mifanaraka tanteraka amin'ny fankan-kevitra natao io volavolan-dalàna io na tsia. Maro ny olom-pirenena no tsy liana amin'ny fifidianana raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ity androany ity ary ny tanora no maro ny samin'izany. Isin'ny paikady ampiarana hiatrehana ny fifidianana sy fanentanana ny vahoaka eny fotony faradiny miantarandriana ohatra. Ny tanora sy ny vehivavy no marisarisa indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara raha nambaran'ny firaisamoam-pirenena roa androany. Isan'ny mahatonga izany ny tsy fananana kopia. Raha ny tatitra farany avy amin'ny staty manodidina ny 13 isanjato ny ankizy latsaky ny 12 taona no tsy manana kopia avokoa eto Madagasikara. Antony mamparisarisa azy ireo ihany koa ny tsy fahampiany fanentanana. Ny zava-misy ny tanora sy ny vehivavy matetika ohatrany hoe tsy tena marisika zany rehefa fifidianana. Zay zavatra tsikatra zany hatramin'izay. Zay zany isan'ny itodian'ny fanentanana ataony zany hijery manokana ny tanora hoe ahoana fanamanetana ny tanora zany. Isy karazana débat public isan-karazany atao zany miainga amin'ny livre blanc resako teo. Hoe ahoana fana zany mampahazo kopia reny tanora reny tsy afana mahazo karapanora fa ny mifidy. Zay zany ny fanentanana tsy maintsy atao koa zany amin'izay lafin'izay. Tafiditra anatin'ny paikady ho ampiary ny firaisamoam-pirenena na tsy arana ny famolavolana ny fiatrehana ny fifidianana ny mikasika io fanentanana io. Vola mahery 4 tapitrisa sy 10,000 € avy amin'ny mpamatsy vola no enti manana tanteraka izany. Anaramaso ny vizotry ny fifidianana sy ny fifidianana mangarahara sy ny vokatra ekeny rehetra. Voalohany aloha dia ny fametrahana ny lalàna iraisan'ny rehetra ary ekeny rehetra fa tia ny lalàna tena mety tokony hitondrana ny fifidianana eto Madagasikara mba tsy ho nisehatra ny fanjakana ihany sy ny mpitondra manana ny fahefana amin'izao fotoana izao no ametraka ny lalàna fa mba hiarahany akolafy rehetra na ny mpanao politika rehetra na ny firaisamonim-pirenena izay fametrahana ny lalàna hitondrana ny fitondrana izay. Ny teboka fahatelo dia ny fanarahamaso ny fizotran'ny fifidianana. Na mialohan'ny fifidianana io fanaovana propagande sy ny sisa na mandritra ny fifidianana na ny fanomezana ny vokatra ny fifidianana dia tokony miara-miasa zany mba ho voara-maso zay. Raha ny zava-misy anefa tsy voazao no sy nihetsika fanentanana nataon'ny fiarahamonim-pirenena anabeazana ny vahoaka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Iray taona latsaka mialohan'ny fifidianana mbola betsaka ny lesoka hita. Anton'izao famolavolana paikady vaovao izao. Ankoatr'izay raha nambarany Mektoba Omar El Kami, mpanao politika, ahina tsy hiteraka vokatra azo sapaitany ny paikady ampiariny ity noho ny hoe mijanona amin'ny fanairana sy fanentanana fotsiny ihany ny fiarahamonim-pirenena. Mandritra ny 5 taona no fampiaran'ity tetikasy ity izay tsy hijano amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ihany raha ny fanazavana. Indrasana ny vokatra teraka izay. Enina sy enina tapitrisa ariary hatramin'ny 40 tapitrisa ariary ny tamin-karama ray sy nireo solombavamboaka eny Tsimbazaza. Iray volana ny sokafan'ny fivoriana ara-potoana faharoa nefa tsy mbola nisy ny fahatongavana 100 isanjato nireo solombavamboaka misa 150 fezoro afaly. Hatramin'ny nisian'ireo fivoriana fandaniana lalàna azon'ny rehetra hatrehana teny amin'ny antenimieram-pirenena sy taoriany ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny 17 oktobra lasa teo tsy mbola nisy ny mari-pahatongavana 100 isanjato nireo solombavambahoaka ny Madagasikara miisa 150. Imbetsaka no efa niresahan'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM izany tamin'ireo solombavambahoaka izay nilaza fa mbola asam-boamera aloha zao ny Tsimbazaza ka antony mahavitsy azy ireo. Misy amin'izy ireo no tsy mbola eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina, solombavambahoaka 530 amin'ireo 150 no nandany ny lalàna mifeny zone économique spéciale, lalàna izay toeran'ireo vahoaka eny fotony nefa noho ny tsy fahitan'izy ireo tombontsoa. Solombavambahoaka 570 amin'ny 150 ihany koa no nandany ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 12 Mipetraka ny fanontaniana tsy lara-pamena ho an'ireo solombavambahoaka sasany ve ny fivoriana eny Tsimbazaza. Aiza ihany koa ny fivoriana amin'ny andavanandro anatin'ny asam-boamiera hiadikevitra ny toe-java-misy sy ny lalàna olanina. Na tsy tonga mivory aza nefa ireo solombavambahoaka sasany ireo mitomboka hatrany ny tamin-karaman'izy ireo na ny andamin'ité de session izay volam-bahoaka.
Ratseiviny ny taona 2024 efatrety sy roa tapitrisa ariary ny karama isam-bolana raisiny solombavambahoaka iray. Ankoatra io vata karama io, mitentina 4 tapitrisa ariary ny solika omena azy ireo, 2 hetsy ariary ny fahany. Izany hoe mahatratra 9 hetsy sy 4 tapitrisa ariary ny vola raisiny solombavambahoaka iray, ankoatra ny fividianana ny vaton'izy ireo amin'ny tsangatanana atao. Ny mpikambana ao amin'ny birao maritry ny antenimieram-pirenena iray kosa mandray 13 tapitrisa ariary isam-bolana izay mitsinjara tahak'izao. 10 tapitrisa ariary ny solon'ny solika sy fitaterana, 9 hetsy ariary fahana. Misitraka hofa-trano na indemnité de logement 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ihany koa ny mpikambana ao amin'ny birao maritry ny antenimieram-pirenena. Ireo filombo miera ihany koa dia misitraka 10 tapitrisa ariary isam-bolana vidin-tsolika sy fitaterana ankoatra ny karamany. Ho an'ny lehibe nyity androm-panjakana ity kosa, mitentina 4 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny karama, fahana 9 hetsy ariary, 12 tapitrisa ariary hatramin'ny 15 tapitrisa ariary kosa ny vola natokana hividianany solika. Izany hoe mahatratra 14 tapitrisa ariary isam-bolana ny vola raisiny foloan'ny antenimieram-pirenena. Asa goavana sy fanaovana lalàna hitondra voka-tsoa mivantana amin'ny fiainam-bahoaka araka izany no andrasany be sy ny maro avy amin'ireo olom-boafidy ireo, tahaka ny fiandrasana ny sy ny ady hevitra mikasika ny lalàna amin'ny feno fividianana, fa tsy ny kendry afa-tsy ny tombontsoa manokana. Andeha anaraka dokavarotra isika mialohan'ny anarantsika ny tapany faharoan'ny vaovao izay ahitantsika ny mahakasika ny tontolon'ny toe-karena, ny fiainan-danjan'ny ariary izay tsy fantatra moazava moa hatreto. Mahatonga izany ao ihany koa fahafantatra omaly ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana ny Air Madagasikara misy afito moa izy ireo ao anatin'izay fikamanana izay famelohan'izay ary dia andao arany araka ilay dokavarotra. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sanjoky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Lalaina no anarako, nanana nofinofy hatramin'izany mbola kely, nanomboka tamina zavatra kely, vola madinika atao anaty boatin-drakitra. Ny alehibea natao kapafinaretana ny zavatra rehetra. Dia nifanojy tamin'ny amin'ny vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny amin'ny vola, naizanaiza misy ahy. Miaraka amin'ny amin'ny vola, afaka mindram-bola eo ny eo koa ka tanteraka ny nofinofiko. Ni l'avance, aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo-nyo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakaville ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. Ny Zoma ho avy zao, ho avy indray ny fitsitsim-bola be indrindra ato amin'ny Shoprite. Hatratra amin'ny 10% ny fianam-bidy ny 4 novembre ihany. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir,
Quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Oltia, taliana tia. Miss the sani mem la be fona. Nena tunami. Manaya, manaraga tele na fela champa chonte sie. Nena certo como terapeuta. Tala kum ter foot. Teteli champis. Sam Blue Line TV tawalene san teliana ro chane. Miaraka bouquet magique au Blue Line TV, msafdiana option anacruz et tinao, documentaire, telenovelas, film, dessin animé, la sport, un vide telo à la rage. Blue Line TV, ça fait challenge. lalaina no anarako nanana nofinofy ahatra amin'izany mbola kely nanomboka tamina zavatra kely vola madinika atao anaty boatin-drakitra ny alehibe nataoka ampahafinarintana ny zavatra rehetra dia ny fanojy tamin'ny amin'ny vola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitro manangom-bola isan'andro aho miaraka amin'ny amin'ny vola naizanaiza misy ahy miaraka amin'ny amin'ny vola afaka mindram-bola eo ny eo koa ka tanteraka ny nofinofiko. Mille avance, aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo Wachamni 500 000 ariary. Antsudien zone dièse 111 étoile 1 dièse. Vola tsotra aingana azo antoka. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika miandanja hatrany sandany ariary mihoatra ny euro raha ny taremarika hita ao anatin'ny site web ny banky foibe ny Madagasikara tsy misy fanazavana hatreto entin'ny tompona ndraikitra mahakasika izany fanidiny lilira beata. Folo sy fitonjato sy telo arivo ariary ny 1 euro raha ny ambany-drindra ary 10,valopolo sy fitonjato sy telo arivo ariary raha ny ambony-drindra tamin'ity 20 novambra 17 ity. Raha oharina tsotra ny tamin'ny 2 janoary 17 dimanjato sy telo arivo ariary ny ambany-drindra ary 20 sy dimanjato sy telo arivo ariary ny ambony-drindra amin'ny 1 euro. Elanelana eo amin'ny 200 ariary eo ny fiakarana tato anatin'ny 12 volana. Nanaitra ny maro ny fahitana ny fiainan-danja ny ariary mihoatra ny euro nanomboka omaly raha ny hita ao amin'ny tranokala-mpifandraisan'ny banky foibe ny Madagasikara. Mitotongana hatrany ny sandany ariary raha vakiana tsotra ireo taremarika ireo. Manoloan'izay anefa mangina tsy hanompanazavana ny tompon'andraikitra. Noho io fitotongana ny ariary io, tsy ho azo idivirana ny fiakarana ny sandany fanafarana entana, indrindra ny entana fampiasa andavanandro, izay vidiana amin'ny alalan'ny vola vahiny. Efa hita taratra io fiakaran'ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro io, raha ny vidim-baritra tao anatin'ny iray volana farany no jerena. Ahina ioatra lavitra ny vidiny ankehitriny araka izany ny vidin'ireo entandreo, ankoatra ny vidin-tsolika izay miankina tanteraka amin'ny sandany ariary. Tamin'ny fiandohana ity volan'ity anefa, raha tsy hivina, no nanapa-kevitra ny banky foibe Madagasikara fa hampiakatra ny taux directeur ho 5,5%, raha 5% izany tamin'ny fiandohan'ity taon'ity, izay voalaza fa hifehezana ny tany fisondrotry ny vidim-piainana. Tsy ampiray volana teo aoriana, mibaribary ny fitotongana ny ariary. Mangina tanteraka ny tompon'andraikitra. Fotoana tahaka izao anefa no andrasana fanazavana avy amin'ity androm-panjakana ity. Tsy ho afa-miala amin'izay fiantraika ny fitotongana ny ariary io ny sarababem-bahoaka na voalaza ny banky foibe Madagasikara aza fa tsy mahakasika ny malagasy rehetra ny fampitam-baovao avy amin'izy ireo. Ny teto amin'ny fahitalavitra kolo manokana, isan'ireo tsy voantso tamin'ny fampitam-baovao nataony io androm-panjakana io, na tamin'ny fampahafantaran'ireo vola vaovao nivoaka farany ny volana septambra teo, na tamin'ny fanazavana mikasika ny fampiakarana ny taux directeur ny fiandohana ity volana ity. Voafantana ny haino manjery sy ny gazety an-tsoratra liana sy omen'izy ireo ny vaovaony. Ny fiantraikany fidina ny sandany ariary io anefa, ny rehetra samy izaka izany. Hita taratra hatrany tsy fampiny ny fampahafantaram-baovao avy amin'ny banky foibe Madagasikara. Andrasana izay ho fanazavany mikasika ity vaovao ity.
omaly taoriny fivorimben'ny mpanana petrabola ao amin'ny kompania Air Madagascar no nametrahany ireo mpikambana vaovao andrafitra ny filan-kevim-pitantanana ny Air Madagascar. Vita ireo mpikambana ireo izay atanany solitena avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny solitena avy amin'ny Air Austral. Lilira Betatra. Dingan'ireo anatin'ny fifanarahanam-piara-miasa eo amin'ny kompania Air Austral sy ny kompania Air Madagascar ny fametrahana filan-kevim-pitantanana. Omaly no nandrafetany io filan-kevim-pitantanana io taorian'ny fivorim-be fanao ny mpanana petrabola ao amin'ny orinasa. Mpikambana fito vaovao no nampahafantarina omaly. Hervelo Andriamanga avy amin'ny tahirim-bola ampanjakana. Thierry Rakotoarson mpanolontsaina ny filoham-pirenena ary efa mpikambana teo aloha teo anivon'ny filan-kevim-pitantanana. Eric Colère izay efa mpikambana teo aloha ihany koa, ny Général Didier Paz, ireo no avy amin'ny fanjakana malagasy. Mpikambana telo hafa kosa vahiny, Marie Joseph Malé, filoha général ny Air Austral, Dominique Dufour, secrétaire général ny kompania io hatrany, ary Didier Robert, filoha ny Sematra, ireo no avy amin'ny kompania Air Austral. Tsy mbola fantatra kosa izay ho filohan'ny filan-kevim-pitantanana amin'ireo mpikambana ireo. Andrasana ihany koa ankehitriny ny fandrotsahan'ny kompania Air Austral teti-bola ao amin'ny kitapom-bola ny Air Madagascar ahafahany mahazo ny 720 isanjato. Raha ireo lisitra ireo, misy olom-boafidy vahiny iray tafiditra ho isam-pikambana amin'ny filan-kevim-pitantanana io. Hitondra ina ao amin'ny fitantanana orinasa mpanjakana malagasy ny fisiany olom-boafidy vahiny io. Azo heverina ihany koa ve ny siny olom-boafidy malagasy hiditra anaty filan-kevim-pitantanana ny orinasa mpanjakana any ivelany. Isany nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao io tranga iray io. Tsy mbola voafaritra ny lahara-pahamehana ho an'ilay rafitra CFM. Tsy voafaritra ihany koa ny fotoana anatanterahana ny fampihavanana amin'ny samy malagasy na dia voafetra ho 10 taona aza ny fepitaona iasany ireo mpikambana ao anatin'io rafitra io. Mikael Ramana. Mizarazara ny hevitra ankehitriny raha ny amin'ny mpikambana ao amin'ny komity ny fampihavanam-pirenena sy ny fomba hitondrana ny fampihavanana. Raha tsy ilaza afa-tsy ny mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Nodimandry, Safi Albert, laza ho tsy mahavita tena ny CFM androany izay vonona handray ny hevitry ny be sy ny maro amin'ny fanatanterahana izany raha ny nambaran'ny filohany. Fa zahay dia miteny eto fa tsy mihambo fa izahay rery no mahay ny resaka fampihavanam-pirenena. Fa dia manao antsoavo ho an'izay teratany malagasy na vahiny aza ka mahay ny resaka fampihavanam-pirenena ho eto aty mba iarahantsika mampihatra mijerena hoe inona ny mahasoa ny firenentsika. Fa raha ohatra hoe samy teny ihany hoe tsy izy fa azo kianina mihitsy ny zavatra ataonay. Mety tsy lavorava fa tsy zahay tsy mihambo mihitsy hoe zahay samy rery no mahavita an'izy ity ary zahay samy rery no manana fahaizana mikasika an'izy ity. Hatreto tsy mbola voafaritra mazava ny tena lahara-pahamehan'ny CFM izay tafiditra ao anatin'ny lahadinika izy ireo ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay farina rahampitso. Tsy vitany hoe azo ferany hoe ny androany na ny apitsopitso fa ny mandanay zany dia 10 taona. Ataonay izay dingana vita na ao anatin'io 10 taona. Ao anatin'ny midinika azy zahay izao ary rapitso no havoakanay izay hoe lahara-pahamehana zay fa ao anatin'ny dinika mihitsy zahay dia eo na mpanao gazety ny apitso dia tsy maintsy holazaina amintsika ny hoe izao ny lahara-pahamehana. Raha tsy aivana mizara komisiona telo ny FFM ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Ny komisiona misahana ny fitadiavana ny marina andinika ny fanomezana amnistia, ny komisiona isahana ny fanonerana na ny komision réparation et indemnisation, ary ny komisiona isahana ny fiandrianam-pirenena na ny komision refondation de la nation et de la république. Isan'ny andrasan'ny rehetra aloha hatreto ny mikasika ny fanonerana ireo niarambona ny taona 2020 raha ny fanazavana trany sy ny filazana fa averezana antotan-taratasy mikasika ny raharaha 2020. Tsy misy antotanisa mazava momba ny état civil eto amintsika ary tsy tonga lafatra ihany koa izany noho ny tsy fandraisana anjaran'ireo ministera maro isan-karazany misamafao ary tsy azo raisina ho tena izy raha toa ka misy ny antotanisa hoy ny Prime Ministre tamin'ity androany ity. Ambolana maro no namonombola volanina tetikasa izay niarahana tamin'ny Banque Africaine de Développement sy ny UNICEF. Lafo vaovao hafa kosa indray dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra
tany amin'ny EPP Antsamarofoza tamin'ity androany ity ny mpitarika ny antoko malagasy sy miara-miainga fanampiana maharitra ho an'ireo mpianatra no natao fa tsy vonjy davanandro toy ny ataon'ny antoko hafarany fanazavana azo fanadiny io nasaina. Nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra tao amin'ny EPP Antsamarofoza commune Ankadikely Ilafy ny maraina teo ny mpitarika eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny commune Ankadikely Ilafy izay sady mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ity commune ity. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny FAMMADA izay fikambanana tsy miankina no angadina ananana sy viana ahitana izao fanomezana izao. Fanampiana maharitra no atao hoy Ravelonarivo Armis fa tsy sarindray mipika toy ny ataon'ny hafa nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ny fanaovana asa soa dia tsy mifidy hoe na iza fa izay afaka miara-miasa ka miara-manao dia miara-miainga mifammetanana ho an'ny zanakitsika. Ka ireo izay hita fa mbola mahazoto ary hita fa mitondro fahaizana sy fahalalana dia mbola hahazo foana mandra-pahavitany mandra-pialany atao amin'ny EPP ny Antsamarofoza. Noho izany ifanomezana venerahana tamin'ny FAMMADA izany dia tsy sarindray mipika fa hasa mitoy maharitra ary izay no tadiavina fa tsy hoe hanenjika zava-misy fotsiny hoe zao dia anao sarindray mipika fa hasa soa ny fanaovana asa sosialy dia tsy mifidy vanim-potoana. Ny fitovian'ny fomba fijery ny amin'ny hoe ny fampandrosoana dia miainga avy any fotony no nahatonga ny rotota iara-iasa raha ny nambaran'ny filompanorona ny fikambanana FAMMADA. Ny fikambanana sasany FAMMADA zany dia fikambanan'ny vehivavy mpanao asa tanana malagasy aloha voalohany indrindra dia manao vatra fampiratiana ny velan'ny Madagasikara. Amin'ny alalan'io vatra fampiratiana nahafahanay manangona vola entina manao izao tolotra izao ho an'ny sekoly EPP Antsamarofoza. Izany dia tanjona ho fampiroboroboana sy hatram-banivohitra ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ny ankizy madinika izay ho avy ny firenena Madagasikara. Fa ny vina zany ny ahatonga ny taux de scolarité hiakatra ho an'ny taona 2024 sy 2025 dia hiakatra koa ny tafampianarana ny fahafana fanadinana dia hisonitra avy hatrany any Madagasikara. Tsy hijanona hatreo ny asa fanampinan'ny vahoaka malagasy tanterahan'ny antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny commune Ankadikely Ilafy raha ny fanazavana hatrany fa hitoy ary hitatra amin'ireo fokontany hafa. Asa izay aharitra fa tsy vonjy tavanandro toy ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoy hatrany ny fanazavana. Izy ity zany dia araky ny voalaza teo dia natao aharitra fa tsy sanatria hoe vonjy tavanandro fotsiny ka hoe hanenjehana hoe rehefa misy zahavatra sahala amin'izao dia manao an'izao. Amin'ny fokontany hafa zany dia eo am-pandiniana izahay hijerena koa hoe inona no ezaka atao any amin'ny fokontany hafa satria samy manana ny filany ny fokontany atao anatiny ny fokontany 20 amin'ny mampanolotsaina ny tanànanay dia mahita zany hoe atya zao ny zavatra ilainy ary zao ny zavatra ilainy. Zahay izao anatin'ny malagasy miara-miainga any amin'ny tanàna be tanora ohatry ny faritra Ambohitraraba sy Andrinombe dia efa eritreritra anao tournoi de Noël zany ahafahana mitaiza an'ilay tanora ka miala ao anatin'ny resaka zava-mahadomelona. Ny fanabeazana no antoky ny fampandrosoana antony hanampiana sy hanohanan'ny antoko malagasy miara-miainga ny sehatry ny fanabeazana tahaka izao. Fanampiana izay hitoy hatrany raha ny fanazavana fa tsy toy ny ataon'ny antoko sasany amin'izao fotoana izao. Ny faran'ny volana janoary 2024 vao ho vita ny gare routière eny Ambohimalambola raha toka ny fahatelopolo ny volana septambra 2024 ny voalaza fa tsy maintsy amin'ny tany izany tany am-piandohana noho ny antony ara-teknika no olana tsy nahavitana azy ara-potoana hoy ny tompon'andraikitra Gaëtan Andriatsilavo. Miemitratrano ny daty farany ahavitan'ny tobo fiantsonana eny Ambohimanambola raha toka ny fahatelopolo ny volana septambra 2024 ny voalaza fa tsy maintsy amin'ny tana izany tamin'ny ampiandohana. Nilaza ny tompon'andraikitry ny fanatanterahana ny asa fa ny faran'ny volana janoary 2024 any ho any vao vita ny fanamboarana. Antony ara-teknika no mahatonga ny fahatarana. Gare routière no ny antony teknika. Teknika dia tara satria tsy afenanareo fa tendrombohitra ny mazera tao dia efa vita zato isan-jato zao ilay tendrombohitra raha ny fanondriana zany sy ny zavatra tena enjehanay
farafatarana na farany volana janvier vita gara rotera sitrapony tompo moa zany. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra 3 pena partenariat public privé no nahafahana manatanteraka ny asa. Orinasa tsolika no mamatsy ny vola anamboarana ny fotodrafitrasa rehetra. Raha ny feo mandeha tsy maintsy ny mpitondra fanjakana no hitokana ny fotodrafitrasa. Ny mpitondra fanjakana izay nanakana ny hetsika natao tena toerana androany na dia mbola tsy fitokanana akory aza fa fiovana logo izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 70 taonan'ilay orinasa tsolika mamatsy ny vola. Fa rebranding nataonay zany fa tsy inauguration aloha mazava tsara mihitsy le zany fa rehefa tonga ny inauguration zany fanokafana officiel dia tsy maintsy tonga ny fitondram-panjakana. Mazava ho azy araka izany fa tsy maintsy anatsara endrika ny fitondrana ny mpitondra mandritra io fitokanana io. Antony mahatonga azy ireo tsy nankasitraka ny hetsika natao androany. Raha tsy ahivina, toby fiantsonan'ireo taxi brosy avy any Atsimon'ny Nosy sy ireo Iazo any Toamasina no atao eto Ambohimanambola. Eny Andotam-penaka kosa no atoby ireo fiara-miazo ny faritra avaratry ny Nosy sy ny faritra Andrefana. Taoriana ny taona 7 nanomezana ny tsy miankina ny orinasa-mpanjakana Solima nankalaza ny 17 taona ny mpandraraha solika iray isany nahazo tsena tamin'izany. Izy ireo moa izay tsy mijanona eo amin'ny fandrarana solika irery ihany amin'izao fotoana izao fa mitatra amin'ny fanomezana herinaratra ihany koa. Ho fanamariana io 17 taona io nisy koa ny fiovana logona ny rebranding. Fanampanazavana. Niainga tamina station Dimapolo. Zay ary Dimapolo no mpiara-miasa tamin'izany fotoana izany. Dia amin'izao fotoana izao fa tonga amin'ny toerana hoe leader amin'ny distribution pétrolière. Dia ankoatr'izay nefa nisy activité hafa maro ihany koa miforona miaraka amin'ny distribution. Isan'izany le tenenina teo hoe production anana énergie ny famatsiana herinaratra eny Ambohimanambola dia mbola mitohy amin'ny resaka barrage hydroélectrique ary iampy ny resaka énergie solaire. Tsy azo elana ny anatanteran'ny commune Antananarivo renivohitra ny fitsirihana fiara eny amin'ny Omavety izay atomboka ny fiandohan'ny taona izao raha nambaran'ny tompona andraikitra na manohitra izany aza ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra manaiky ny ampiarana izany ny vondrona taxi Matianina Fezora Faly. Ny fiandohan'ny taona 2024 no anomboka ny fitsirihana ny fiara eny amin'ny Omavety eny Ampasapito raha nambaran'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ankoatra ireo fifampiresahana efa natao, isy ny fifampitanian'ireo tompon'andraikitra sy ny mpitatitra indrindra ireo fiarakaretsaka amin'ny fandrosoana fehi-kevitra sy fanatsarana izany. Isy ny karatra magnétique de conformité azo ampiasaina anatin'ny roa taona ho an'ireo fiara na vita fitsirihana teny amin'ny Omavety. Navoakan'ireo mpitatitra avy amin'ny vondrony ny taxi Matianina nandritra ny fiona ny farany teo amin'izy ireo sy ny tompon'andraikitra ny fitaterana sy ny famezivezena an-tanàn-dehibe ny mikasika ireo mpijirika tsy ara-dalàna izay mamono ny asan'izy ireo. Ankilany kosa ny eo anivon'ny FTAR manohitra hatrany ny sin'ny fitsirihana ataon'ny orinasa Omavety izay ambaran'izy ireo fitadiavam-bola ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra fotsiny. Maresaka iraisam-pirenena crise politika any Zimbabwe nametra-pialana ny filoha Robert Mugabe 70 taona nipetrahany teo amin'ny fitondrana no amafisin'ny filohan'ny antenimera-pirenena any an-toerana moa izay fametra-pialana izay. Anatin'izay vaovao iraisam-pirenena izay hatrany dia lasa any Paris indray no andrain'ny autorité bancaire européenne manomboka izao taorian'ny Londres. Io ny vokatry ny fividianana atao tao Bruxelles omaly. Ao Amsterdam kosa no andray ny masivo européenne makasika ny fanafody fananina amin'ny San France 24. Taorian'ny Brexit,
Paris indray no andray ny ABE na ny autorité bancaire européenne rehefa vita ny fifidianana nataon'ireo ministra européenne ao Malte ao Bruxelles. Ny taona 2024 no nitsangana an'ity fahefana ity. Fahefana izay natao isahana amin'ny fahamarinana toerana sy fampandehanana amin'ny tokony ho izy ny rafitra arabola ao Eropa. Piasa manodidina ny 700 ao anatin'ity rafitra ity tsy maintsy hiala ao Londres ka hifindra ao Paris manomboka izao. Tokony hitondra akony tsara raha toekarena ao Paris araka izany ny fahatongavan'ity rafitra teo amin'ny toerana araka ny mpanara-baovao. Nanao ny afalimy manolony vaovao io ny filoha Emmanuel Macron andray ny ABE Paris midika izany fa manintona ny Europe France faly sy mirehire amin'ny firenentsika. Tanan-dehibe maro ny faninana tamin'ny Paris ka isan'izany Francfort, Dublin, Vienne. Raha loharam-baovao Paris Dublin no isan'ny faninana teo amin'ny fiodinana fahatelo. Nahazo isa 430 i Paris, Rome 30 Francfort ary isa 20 ny Dublin teo amin'ny fiodinana voalohany. Nitsana teo amin'ny fiodinana faharoa Francfort izay tsy nahazo afa-tsy fahatevatra, 20 kosa no amin'ny Paris ary 30 ny Dublin. Amsterdam no voafidy andranomasy voa Europeana masana amin'ny fanafody nanoloana ny Lille. Tao Londres amin'ny foiben'ireo rafitra roa ireo saingy tsy maintsy hiala ao an-toerana izany tao aorian'ny fisaran'ny Royaume-Uni sy ny vondrona Europeana. Ny volana Martsa amin'ny taona 2024 no fantatra fa afindra ireo rafitra ireo. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Enetsy enina tapitrisa ariary hatramin'ny 40 tapitrisa ariary ny tambokaraha raisin'ireo solombavamboaka Enetsy Mbazaza. Iray volana nisokafan'ny fivoriana ara-potoana faharoa nefa tsy mbola nisy ny fahatongavana 100 isan-jato n'ireo solombavamboaka misy 150 miendanja hatrany ny sandany ariary mihoatra ny euro raha ny taremarika hita ao amin'ny site web ny banque foibe ny Madagasikara. Tsy misy ny fanazavana hatreto entiny tompona ndraikitra mahakasika izany. Crise politika any Zimbabwe nametra-pialana ny filoha Robert Mugabe 70 taona nipetrahana teo amin'ny fitondrana no amafisin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena any an-toerana izay fametra-pialana izay. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mahandry dia veloma mifoda. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampita ny Saint-Georges tsara lalàna. Na raha ianao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha ianao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Na raha ianao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre